miakarana tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny tranoko dia ankasitrahako izany sady ankalazainao hoy Jehova. Ny datin'ny alahady 10 janoary 2024 no nanatanterana ny fandatsana ny vato fototra. Ny filompanorona ny fikambanana Apokalypsy Pasteur Mailhol André Christian Diodone mivady no nitarika ny fandatsana ny vato fototra ary notron'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany avy eo amin'ny Fiangonana, ny fitondram-panjakana ary ireo vahiny maronasaina. Trano lehibe mirefy 5.30 metatra amin'ny 2.70 metatra izay hatratra 4.70 metatra ny haavony no ahorina eto. Ahitana birao fiasana, efitrano fianarana, trano fandraisana ny lanonana, fa indrindra ny trano fivavahana izay ahazakatra amin'ny mpivavaka 5,400 alina. Nanomboka ary ny ady fototry ny trano lehibe. Ny alahady 7 Jolay 2024 dia nisy ny fotoam-bavaka izay notarian'ny Pasteur Mailhol sy ny ankohonany. Ny andany ambavy ny mpino rehetra nandeha nitaona tany ary hatramin'ny ankizy madinika sy ny be antitra dia ny fanometanana vita vetivety ery ny asa. Ny volana aogositra 2024 nanomboka nandatsaka ny fototra en béton sy ny rary-vy ireo mpiasa. Matianina tanteraka ny fomba fiasa ary fitaovana manara-penitra avokoa no nampiasaina tamin'izany. Ireo mpiasa rahateo efa zatra raha. Ao ireo manam-pahaizana manokana momba ny rafitra hazo, ny asa vy sy ny maro isan-karazany. Volana vitsivitsy taty aoriana raha nanao fitsidihana ny asa fanorenana teny an-toerana ny Pasteur Mailhol mivady sy ireo komity isan-tsokajiny eo amin'ny fiangonana dia efa velombolo ny rehetra raha nahita ireo ampahany amin'ny potira na andry lehibe efa mitsangana izay tazona ny rihana voalohany sy ny trano lehibe izay manana alava 9 metatra. Vita ny fananganana ireo andry lehibe izay iorenan'ny rihana voalohany sy hitazona ny trano manontolo ny volana May 2022. Ny fanaovana ny fototra en béton sy ny fananganana ireo andry lehibe ireo ihany no nilana fotoana elaela mba hamafy orina sy hahamary toerana ny fototra. Volana Jona 2024 vita ny lalana miakatra amin'ny rihana voalohany na ny rampe escalier ary efa vonona andray ny talon béton ireo rary hazo tsara tarehy ho an'ny rihana voalohany. Farany volana Jolay 2024 efa metatra toradroa maromaro no vita amin'ny fanambahan'ny rihana voalohany na ny dalle en béton. Izay no las izuru fona amin'ny finona hiaina amin'ny fitiavana hanana fanantena.
hita teto amin'ny fangonana ambomarina iprosity manao anao manao fahitanao fandeha ty asa araka ny fanambarako zany mandroso le asa zay nisam-bolana tsy maintsy mandalo ty foana zany mijery de manao na fandroso ny asa de mandroso foana zany isam-bolana misy miova foana eto zany isam-bolana araka zao hitantsika zao zao reto parti reto angamba sisa ny tabela de vita ny atsasaky ny tely etape voalohany io ngamba mety farafatarana io mety any de tapitra raha fahitako azy raha tena mandeha ny asa mandeha tsara ny asa ka hoe tena manao effort tsara ihany tsika voakan'Andriamanitra amin'le M7 000 de mety desambra anao mandeha ihany io raha tena manao ezaka mafy tsika fa vao tsika ampiatafika amin'ny M7 000 rehetrarehetra asimo foana fa olona tain'Andriamanitra tsika olona miavaka tsika raha mifanompoana an'Andriamanitra zany araka ireny le toriteny reny tsy fiangonana matimaty aporiny ianao ka hoalohan'ny vava amin'i Jesosy fa tena fiangonana efa mafana zany isorana avokoa mpiatafika rehetrarehetra amin'ny M7 000 sy isika izay mandray anjara satria mahavelom-bolo foana zany ny asa hatramin'izao fa dia mandroso dia mampahery antsika hatrany asa io hatrany fa hoe tsika afaka manao zavatra na dia tsy misy fanampiana avy any ivelany ary fa tsika malagasy ihany dia efa mahavita zavatra dia efa tena manao miaraka amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ilay tontolontsika somary mafimafy kely ny asa satria mirotsaka anio fa nazao fotoana inona fanetanana tokony atao zany pasteur ny asa zany aloha nge efa tsy matahotra orana intsony ty asantsika ty tamin'le fandavanan'le fototra ny tena natahorana ny orana ka tsika efa tsy manao fototra intsony fa zavatra efa beton daholo matsangana dia efa tsy matahotra orana na oram-baratra na cyclone hoe na norana na avandra ara fanantenana dia fiborana ngeza be